Ankafizo ny fiainanao, ankafizo ny fiainanao. Fotoana ny tanora fotsiny miaraka amin'ny fiangonana Sainina. Etsy raiky sandonana kely ny asabotsy 16 avril ho avy izao. Tsy misy vidibidirana misokatra ho an'ny tanora rehetra. Ankafizo ny fiainanao, enjoy your life. Fotoana tena nahafinaritra lehibe ity satria iarahantsika mideran'Andriamanitra, misy fideranao, misy praise and worship, misy karazan-kira marobe izay tena mety ao antsika tanora rehetra. Eo ihany koa ny danse, ny film, ny comédie sy ireo zavatra maro izay natokana fotsiny ihany ho an'ny tanora. Ka manasantsika rehetra tanora, na iza na viaiza dia misokatra ho antsika ny fotoana. Tongava rehetra amin'ny fiangonana Sainina eo amin'ny raiky sandonana kely amin'ny asabotsy 16 avril ho avy izao amin'ny 7 maraina sy amin'ny 2 tolakandro. Tsarinanao ny fahatongavanao, fa tena nova tanteraka ny fiainanao. Ankafizo ny fiainanao, enjoy your life. Dia fanomiara-bantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Évangélique Sainina izany. Ity ampiandohana dia te-hampafantarantsika zavatra anankiroa lehibe. Voalohany dia ny fiangonana Sainina dia mamoaka boky kely anankiray izay antsoina hoe isan'andro mahafinaritra, tahaka an'ito izany. Izy ity dia dévotion journalière, zany hoe ilay fampiasanao isaky ny fomaraina mivavaka ianao. Misy tenin'Andriamanitra ao anatiny izay saintsaina, dia misy fampianarana tenin'Andriamanitra fohy isan'andro san'andro, misy vavaka fampianaranao hivavaka, sotran'izany izay tena asoanao sy anambedabeanao amin'ny fatakaranao tenin'Andriamanitra amin'ny fiainam-bavakao sy amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Raha ohatra ianao maniry hamaky baiboly nefa tsy fantatrao hoe aiza ary nanomboaka an'izy ity, fa isan'andro ianao ohatra ny tsato-piso foana, ohatra ny manokatra dia izay hita eo foana, dia ato anatin'ity boky kely isan'andro mahafinaritra ity izay mivoaka isam-bolana, dia misy hoe izao ny toko vakiana indray androany, izao ny boky vakiana sy ny toko vakiana. Dia mahasoa anao izy ity, 3,000 monja ny vidiny, ary anarivo maro natotany amin'izy ity isam-bolana manerana Madagasikara, ary beta be ny olona nahita voka-tsoa tamin'ilay izy, satria mila fantatsika fa ny fiainana dia manomboka amin'ny teny, ary ny olona lehibe rehetra dia natsangana avy amin'ny teny. Arakaraky ny teny niraisinao sy heninao ary nofidinao iainana sy velomana no ahatonga ny fiainanao hiatsara na tsia. Ka Andriamanitra naharylandra sy ny tany dia tamin'ny teny, ary ilainao tenin'Andriamanitra tahaka n'ity boky kely ity. Tsy hoe mahasolo baiboly izy, fa tena manampiny amin'ny fatakaranao baiboly izay nisoratany amin'ny vady moa izany. Raha tianao na fantatra hoe aiza ny misy azy, dia efa misy telefona amin'ny fahitalavitra io dia afaka miantso ianao na makeny amin'ny fiangonana Sainina izay akaiky anao era Madagasikara izany. Raha eto Antananarivo kosa nefa dia eo amin'ny raikitra Siritsy rehefa Alahady, na eny fiangonana Sainina eny Tanjombato rehefa Alahady. Tsy hoe dia izy toerana anankiray izay ahafahantsika rehetra mahazo azy, na tsy voatery makeny am-piangonana azy ianao mividy azy, 3,000 monja ny vidiny. Izay no filazana voalohany tiako ampahafantarana antsika. Ny faharoa dia hanina fotoana lehibe isika amin'ny 24 ny volana avril ho avy izao, 16 avril izany, izay fotoana natokana ho an'ny tanora rehetra fotsiny ihany. Na iza isika tanora, na lahy na vavy, na viaiza na fiangonana inona na mivavaka na tsy mivavaka, dia misy fotoana lehibe anankiray natokana ho an'ny tanora fotsiny. Izy ianao tanora, na manambady ianao na tsy manambady, na tovolahy na tovovavy, dia tena misokatra anao ny fotoana ho an'ny tanora amin'ny fiangonana Sainina etsy amin'ny raiky sandon'Analakely amin'ny asabotsy 24 ny volana avril. Loha hevitra an'izy io dia hoe ankafizo ny fiainanao. Avy amin'izao no toko 10 izay milaza manao hoe zaho avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Amin'ny teny anglisy izy dia hoe I come that he may have life and enjoy life. Izany hoe mba hankafizany fiainana, mba hifaliana amin'ny fiainana. Ka sitrapon'Andriamanitra tsy ianao hifaly amin'ilay fiainana omen'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Tsy voatery ho tanora frustré lava, tanora te hivary lava, te hamono tena, te isolé tena, na tanora tena hoe tsisy limity, tsisy fefy, tena afaka miaina ao anaty fiainana tsara isika. Marina fa be da be izao ny orinasa mikatona, ary tena ifampitadiavana ny asa etseroa, ary izay asa misy ohatra ny asa somary manerina kely daholo. Fa amin'ity fotoana ny tanora ity dia hanampy anao izay ahafahanao miatrika ny fiainanao sy ny hoavinao mba tonga ny fiainanao tena finaritra, ary afaka akafi tanteraka ny fiainanao ianao. Io fotoana ny tanora dia ravahana zavatra maro, misy be da be ny hira fiderana, ny fiankovana, izany hoe praise and worship, misy gospel koa ao, misy danse ao, misy théâtre kely, misy comédie, misy zavatra be da be zany izay andravahana ny fotoana rehetrarehetra. Tena afinaritra be ny fotoanantsika
amin'io asabotsy fa 12 avril io amin'ny 7 maraina le izy ny manomboka dia misy koa amin'ny 2 tolakandro marimarina koa dia tontolonandro le izy io fotoana io dia fotoana tokana ho an'ny tanora ary tsy misy vidibidirana fa misokatra ho antsika rehetra na iza na vaiza ny hoe tanora akory tsy hoe ankizy 12 taona fa fantatsika tsara ny tanora manomboka eo 12 taona eo sy ohatrohatr' izany angambany mandrapatonga ny amin'ny 13 taona na 7 taona any tongava amin'izany fa tena asoanao zany akory tsy midika raha latsaka izay anao tsy mahazo manatrika na lehibe an'izay dia tsy mahazo manatrika fa mahazo manatrika foantsika na iza fa ny tena marina natokana ho an'ny tanora rehetra ny fotoanantsika zay ny hoe lefa te hizara ten'Andriamanitra fohy aminao androany zay ao amin'ny Efesiana toko 7 ka ny andininy 5 sy ny andininy 20 zay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy mba homeny anareo araky ny areny amin'ny voninahiny ny mba ho atanjahana fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo ary ho amin'izay mahay manao mihoatra noho izay zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahantsika na iverintsika araka ny hery izay miasa ato anatintsika eto ny ten'Andriamanitra dia mampiseho hoe Andriamanitra mahay manao mihoatra lavitra mihoatra noho izay rehetra heverintsika na angatahantsika fa saingy izao hozy hoe araky le hery izay miasa ao anatintsika mahay manao mihoatra zany ny imagination anao Andriamanitra mahay manao mihoatra no sary an-tsainanao mahay manao mihoatra ny nofinofinao mahay manao mihoatra no izay sahanao angataha fa ny fomba tanteraka an'le izy dia araky le hery miasa ao anatinao ahoana tongavany io hery io maromaro koa ahoana ny itsehany io hery io dia izay le lazainy eo amin'ny 5 eo amin'ny Efesiana toko 7 ihany hozy hoe mba homeny anareo araky ny areny amin'ny voninahiny ny ho atanjahana fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo dia keny hoe toe-panahinareo dia hoe le olona ao anaty na hoe ny fanahinao ka amin'ny fotoana zany atanjahany fanahy masina amin'ny heriny araky ny areniny amin'ny voninahiny ny fanahy ao anatinao atanjahana amin'ny heriny dia iny hery izay miasa ao anatinao iny afaka mangataka amin'izay anao izay zavatra hery sy angatanao fa araky io habeany io hery io no hitrangan'le izy eo amin'ny fiainanao zany hoe io hery izay miasa ao anatinao io avy amin'Andriamanitra izany no mampandeha ny zavatra rehetra misintona koa ny zavatra rehetra manova ny zavatra rehetra ary ninina mety sainanao irinao na tianao iva na tianao iova na tianao azo dia io hery io no misintona na manova ny zavatra rehetra le hery ao anaty ka hoy izy hoe ny fanamasina no mampatanjaka ny fanahintsika zany hoe omeny ny fanamasina hery ny fanahy le tena henao ny vatana masy dia trano fotsiny rehefa miasa ao anatin'ny fanahinao io hery io izay angatanao amin'izay raha mbola miasa io hery io araky ny fiasan'le hery ao ny tena marina nge dia zao hoe Andriamanitra dia mitoetra ao anatinao amin'ny fotoananao manana an' Jesosy Andriamanitra mitoetra ao anatinao egalina izy sy ny voninahiny ny hery ny fahaiza-manaony ny fahatsarana ray manontolo tsisy banga tsisy latsaka tsisy mihoatra izy feno ohatrany hoe nanasa vahiny anankiray anao ao an-tranonareo rehefa tonga amin'ny efitranonao tsy hoe lohany fotsiny tonga ao na ny tanany fotsiny na ny vatany fotsiny fa izy ray manontolo izy miaraka amin'ny heriny izy miaraka amin'ny voninahiny izy miaraka amin'ny fahaizana izy ray manontolo tonga ao an-tranonao ka ny vatana ty dre trano amin'ny fotoana mandray an' Jesosy mitoetra ao anatinao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny masina dia izy ray manontolo no mitoetra ao anatinao Andriamanitra amin'ny fahafenony zay mahatonga baiboly laza tamin'ny fahafenony no nandraisantsika azy ka amin'ny fotoana manana an' Jesosy ao anatinao manana an' Jesosy le fiainana dia mitoetra ao anatinao amin'ny alalan'ny fanahiny izy dia ny fanahiny mampatanjaka ny fanahinao fantahina mipetry ahoana tonga ny Jesosy na le fanahy masina ao anatinao ampatanjaka ny fanahinao ao amin'ny bokin'ny Jakoba toko 5:12 ny valiny voalohany dia amin'ny alalan'ny vavaka Jakoba toko 5:12 zao lazainy hoe kanefa mifaneke heloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrany ianareo fa ny fiasan'ny fivavaka ny marina dia mahery indrindra hoy izy hoe le tapany farany io ny tena mafonjy ny fiasan'ny fivavaka ny marina dia mahery indrindra io ny laklehany ny fiasan'ny fivavaka ny marina dia mahery indrindra amin'ny baiboly tena anglizy izy a somary mazava kokoa amin'ny version amplifiée zao lazain'le fihezanteny izay farany amin'ny teny anglisy hoy izy hoe the earnest heartfelt continued
prayer of a righteous man makes tremendous power available, dynamic in its working. Zany hoe raha toko amin'ny tena azy dia hoe le vavaka vokatry ny fo sady mitohy foana ataony olona marina dia mahatonga hery lehibe zay vonona na hoe disponible, zay vonona na hoe disponible ary hiasa aingana na hoe aingana be ny fiasana. Amin'ny fotoana zany miasa ao anatinao ny fanamasina mampatanjaka anao disponible le hery dia aingana be ny fiasan'le izy, aingana be ny fiodin'ny fitahina, aingana be ny fandehan'ny zavatra rehetra. Lasa ohatrany hoe misy accélération amin'izay tampotampoka teo mivady olona ty sitra zay nge mahatonga anao misy olona ohatra hoe voavavahana dia sitrana eo sasany mitsangana eo malemy mahiratra eo njaba satria arakaraky ny fiasan'le hery ao anatin'le olona mivavaka ao anao makany amin'le olona zay ny manasitrana azy. Na ohatra tsisy mivavaka anao fa ianao no mivavaka zay mahatonga zay miteny hoe le vavaka tena vokatry ny foary mitotsy arkijanony ino izy dia miteraka hery, zany hoe mahatonga le hery goavana disponible. Ka ny fomba hatonga ny fanamasina hampatanjaka ny fananao ka tonga le hery ho disponible ao anaty hanafaingana ny fiasan'ny zavatra rehetra dia amin'ny alalan'ny vavaka no hatonga le hery disponible ao anatinao, vavaka no mahatonga le hery ahery vaika ny fiasany. Dynamique tsara ozy izy in its working, dynamic in its working. Zany hoe tena dynamique efa nita olona dynamique avainao tena pelipelika amin'ity zay raha aingana be ny fiasan'ny zavatra rehetra. Donc zany miankina amin'ny hery avelanao hiasa ao anaty. Fa ny fomba tongavana izy hoe ny fiasan'ny vavaka ny marina dika izay le fiasan'ny vavaka marina izy vavaka vokatry ny fo ary mitohy foana, heartfelt and continued. Zany hoe tena menga avy anatin'ny fonao lalina ary tena tsakitsany anao mivavaka manapietsika le hery goavanao anatinao ary arakaraky ny ora na toka hoe minitra na ny ora hivavahanao no mapietsika anao io tsy na ohatra ny dinamo ozy azo herinareo milatsy amin'ny fanamasinanareo dika le hery amin'izay asan'ny apôstôly toko 7:7 zay dia hoe dinamo dynamis ozy izy amin'ny teny grika. Dinamo zany a tsy mila courant izy amelona ny tenany fa arakaraky ny andonanao an'le izy le boribory kely amin'ny lohan'le dinamo iny dia mamoaka courant izy ary a force mihodina aingana be dia mibetsaka ny courant mivoaka amin'ny alalana. Dika izy arakaraky ny ora ivavahanao no mahapetsaka no mahadisponible an'le hery any anaty atongavana fiovana aingana dia aingana. Noho zany anty anio ty raha tia hita fiovana ianao anio na rahampitso aoko disponible ao anatinao le hery. Voalohany raisy Jesosy fa zay mandray azy dia omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Rehefa ao anatinao izy dia mivavaka amin'izay ianao dia izy mampatanjaka ny fananao amin'ny hery. Rehefa disponible io hery io mahay manao mihoatra no izay verinao sy angatahanao Andriamanitra. Ka anio raha vony ianao andray an' Jesosy mba tonga anao andray herin'Andriamanitra any amin'izay misy anao any sy andrenesinao zao fandaharan'izao. Tiakanao raha meron'izao vavaka izao Jesosy Kristy Tompo. Mino ahafantsangana tamin'ny maty ianao mba hananako fiainana mamela ny fahotako raha isao ho zanakao midira atao anatiko Jesosy fa manomboka androany ianao nakeko ho tompoko so Andriamanitra ary anompo anao amin'ny androko sisa rehetra. Mino fa voavela heloka zao manana fiainana mandrakizay ary atao anatiko ianao misaotra Jesosy. Amen. Raha nanao an'izany vavaka izany ianao arabaina fa zanak'Andriamanitra ianao. Raha tena nataonao tamin'ny fonao rehetra zanak'Andriamanitra ianao ampirisika anao zay ho tonga ny hatramin'Andriamanitra. Tongava vonina hitaizanao sy hivavaka anao zay. Afaka miantso ny telefona eo fahitalavitra ianao ary miantso raha toa ka misy zavatra tena ho anontaniana. Zay ny fandaharantsika efa dia te hamerina filazana hoe raha maniry ianao azo an'ity boky kely isan'andro mahafinaritra ity satria avato amin'ity nanatsoako an'izay andro azy zao ohatra nampaherizako anao dia izy ity izay mivady nanoratra azy fa ndimindimby eo zany misy verset isan'andro ao azavaina sy ampaherizana anao ary aso dia tena asoana zavatra tonga dia azo pratikena avy hatrany mihitsy. Ity zany tsy resaka be mampaniditsidina fa tonga dia azo pratikena avy hatrany. 3,000 ariary monja ny vidiny
afaka mahazo azy ianao amin'ny fiangonana saina rehetrera Madagasikara na koa hoe miantsony telefona raha sendra tsy misy fiangonana raha mbola tsy misy fiangonana saina ny akaikinao zay no mikasika an'izay fa dia manasanao koa zay ho avy etsy amin'ny Rex indrindratsika tanora rehetra amin'ny asabotsy fa 9 ny volana avril ho avy zao amin'ny 7 maraina sy amin'ny 2 tolakandro tontolon'andro fa tena finaritra amin'ny fotoanantsika lohevitra dia hoe ifalio ny fiainanao zay ny fandarantsika fa manao velomanao ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Saina tomboa fahasoavana veloma tompoko ankafizo ny fiainanao ankafizo ny fiainanao fotoana ny tanora fotsiny miaraka amin'ny fiangonana Saina etsy amin'ny Rex Andronalakely ny asabotsy 16 avril ho avy zao tsy misy vidibidirana misokatra ho an'ny tanora rehetra ankafizo ny fiainanao enjoy your life fotoana tena nahafinaritra lehibe ity satria rahantsika mideran'Andriamanitra misy fideranao misy praise and worship misy karazan-kira maro be izay tena mety ao antsika tanora rehetra eo ihany koa ny danse ny film ny comédie sy ireo zavatra maro izay natokana fotsiny ihany ho an'ny tanora ka manasantsika rehetra tanora na iza na viaiza dia misokatra ho antsika ny fotoana tongava retsy amin'ny fiangonana Saina eo amin'ny Rex Andronalakely amin'ny sabotsy 16 avril ho avy zao amin'ny 7 maraina sy amin'ny 2 tolakandro tsy areninanao ny fahatongavanao fa tena anova tanteraka ny fiainanao ankafizo ny fiainanao enjoy your life